Iverenantsika kosa ny sehatry ny finoana vitany alady fa 7 ny volana desambra lasa teo ny fandraisana ny mpitandrina aingo mampianina volana soa eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ao ambony orina ao na ny FJKM ambony orina. Maro ireo mpino kristianina sy ireo vahinina saina tonga nanatrika izany fotoana izany. Noho ny fahatanterahany fandraisan-tanana ny mpitandrina ka nomban'Andriamanitra araka ny teny faneva izay noraisina fa tsy misy tsy ho tanteraka ny tena rehetra ataon'Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komitin'ny fandraisan-tanana ary ny fiangonana manontolo eto amin'ny FJKM ambony orina Sabotsy Namehana no anehoana fisaorana antsika rehetra izay tonga niarana hanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny Sabotsy 20 desambra izay fotoana notarian'ny synodam-paharitany arivo avaradrano sy ny 20 desambra izay fotoana notarian'ny fiangonana sy ny zanany. Tanteraka soamatsara izany fikasana izany dia maneho teny fisaorana fankasitrahana antsika rehetra. Ny tompon'ny fiadanana no hamaly fity antsika rehetra tamin'ny fanehoanareo ny fitiavana ary ny fiombonana teto amin'ity fiangonana ity dia mankasitraka tompoko.